Miarabantsika rehetra sy Ilain'ny Jeune Leader ao amin'ny CEG Joël Rakotomalala mamanina fianaratsoa. Tena mireharea hoe Joël satria tsapako no mahazava-dehibe ny azako amin'ny fanatsarana no avy ny tanora malagasy sy amin'ny fanohanana azy ireo amin'izany fiatrehana ny fahatanjahana izany. Mireharea aho satria mahatsapa fa ilay anjara biriky eto amin'ny maha dia misy ary hisy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina malagasy amin'ny alalan'ny fanabeazana feno mikasika ny fananahana. Satria io fandahara-pianarany raha io dia manampy ny ankizy sy ny tanora hivelatra bebe kokoa sy tsy atahotra fa ho vonona hiatrika ny mahatanora azy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo hanana fatokisa-tena aloha voalohany indrindra, hanana fomba fijery miabo, hanana fitondran-tena tsara sy miavaka ho modely eny anivon'ny fiarahamonina misy azy eny ary hanaiky ka hanaja ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy ary indrindra hisitraka fahasalamana ara-batana sy ara-pananahana sahaza azy. Tsapako manko fa eto amintsika dia mbola betsaka ny olana sedrain'ny tanora malagasy. Manginy fotsiny ny tsy fahalalana sy ny fahalalan-diso azony ateraky ny fieritreretana fa fady izany miresaka fananahana izany. Mbola sarotra amin'ireo ray aman-dreny malagasy ny miresaka ny mahakasika izany fananahana izany amin'ny ankizy na amin'ny tanora no fady io. Nefa ilaina tokoa no miresaka izany sy manome fanazavana feno sy marina ireo tanora, indrindra moa manoloana izao fivoaran'ny teknôlôjia misy izao. Etsy ankilany ny fahamaroan'ny fotoana lanin'ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavana sy ny adi-piainana maro samihafa. Isorika izany indrindra no adipisian'ny Projet Jeune Leader eny anivon'ny CEG eny. Amin'ny maha Jeune Leader ny tenako azy dia afaka manampy amin'ny famahana izany olana izany rehefa manome fampianarana azy ireo amin'ny alalan'ny koro. Io dia natao hanomezana fahalalana feno azy ireo ary voalanjalanja arakaraky ny salan-taonan'ny tanora ny fahalalana omen'ny azy. Manampy azy ireo ihany koa rehefa miara-milalao amin'ireo ankizy ireo mba hanampy ahy hanakaiky bebe kokoa azy ireo sy hanosika azy ireo ihany koa hanana fatokisana amiko ka handray ahy ho toy ny zoky ary tsy hambahamba izary amiko ny olana iainany sy hanontany izay zavatra manitikitika azy. Manampy azy ireo ihany koa rehefa miainy sy manoro hevitra ireo tanora amin'ny alalan'ny counseling. Tena tiako loatra io fandaharany raha io satria atsapako fa zava-dehibe tokoa ilay asako. Atsapako ihany koa fa matoky ala tanora, matoy izy samy resaka ny olany amiko ary tsy miala ao an-tsaiko foana rehefa manao counseling hoe miankina ny toro-hevitra omeko eo ny ho avin'ity tanora iray ity. Mamaha ny olan'ilay ankizy amin'ny alalan'ny fandefasana azy any amin'ny tobim-pahasalamana na ny référencement médical na ny fandefasana azy ihany koa any amin'ny ministeran'ny mponina arakaraky ny olan'ilay ankizy. Hitanareo amin'izany fa feno dia feno tokoa ny tolotra sy fandaharana omen'ny Jeune Leader ny tanorantsika eny anivon'ny CEG eny ary raha misitraka izany avokoa ny tanora rehetra eto Madagasikara inoko fa androso ity firenena mamintsika ity koa rary ny ara-mireharea fa Iray.